taorinan'ny zavantranga tany amin'ny distrikna Amboasary Atsimo dia nanome fanampina ho an'ireo mpitsaoponenana ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Rajoelina Ramampianina. Araka izany nigadona teny amin'ny foibeny BNGRC teny Andrainarivo ny solotenany nitondra ireo voatsirambiny tanana ireo. Vary 5 kitapo, lamba 20 gony sy ny bendrano 10 litatra ary fanafody milanja 10 kilao nomeny vadin'ny filoha Hery Rajoelina Ramampianina an'ireo trabona sy ny tsopinena natao amin'ny fokontany Andranodamba izay misa 2,000 mahery. Raha ny fanazavan'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny Ramatoa Rajoelina Ramampianina dia izy ny fiara-miasan'izy ireo amin'ny BNGRC na ny Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes amin'ny fandrindrana ireo fanampiana ireo. Tsy vitan'ny afatra fampahirezana avy any aminy nefa koa amin'ny fanolontanana sy ny fampahirezana dia nanome nampitondra fanomezana avy any aminy ho an'ireo avantsika traboina ka misy vary 5 kitapo, misy fanafody 10 kilao ary misy koa akanjo 20 balles no hozaraina amin'ireo ary azafady misy koa sy ny bendrano madio 250 litres ho an'ireo traboina zany amin'ny fo sy amin'ny fitiavana ary indrindra amin'ny fankahirezana an'ireo traboina any Atsimo. Manaraka izany moa zany dia misaotra koa amin'ny fiara-miasa amin'ny BNGRC amin'ny fandrindrana sy ny fizarana an'ireo fitaovana fanomezana avy amin'ny Ramatoa Rajoelina Ramampianina ary izy koa ny solotenana avy amin'ny mpiara-miasa ny Madame ny vady filoham-pirenena anaraka anareo zany ifanometanana sy ifanotrina aminareo. Izay angambany no fiteny fohy avy aty aminay mpiara-miasa aminy sy solotenany amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavan'ny sekretera mpanatanteraka ny BNGRC dia mbola ho avy ihany koa ireo fanampiana sasany ho an'izay vona izay mahazo ireo mpitsaoponenana. Ny fitondrana ireo fanampiana izay azo entina ho an'ilay olona izay ataontsika hoe mpitsaoponena traboina zany dia anisan'izany izao fanampiana tonga eto izao isan'izany ny avy amin'ny première dame vao natolotra teo anisan'izany reto ato aoriana reto avy amin'ny BNGRC sy ny Médecins Sans Frontières moa zany misy vilany, misy vilia, misy sotro be avy amin'ny ministère fahasalamana izay misy fanafody avy amin'ny UNICEF izay efa misy fantsika zany amin'ny fanarenana koa. Mbola ho avy ireo fanampiana sasany satria na ministèren'ny ponina zany na ny avy ao amin'ny Croix Rouge izay andray an-tanany atao hoe labasy amerenana an-zareo any an-toerana sy mivoaron zany izay etoan'ny BNGRC dia mbola ho avy izay. Efa mametraka paikady entina manamarina izay zava-miseho tao amin'ny distrikna Amboasary Atsimo izay ireo mpitondra ny toerana raha ny fanazavana voaray.